Ny lanitra mitorony voninaitr'Andriamanitra ary ny habakabaka manambara ny asan'ny tanany. Ny andro samy teny amin'ny andro mandimby azy ary ny alina samy manolo-pahalalana amin'ny alina mandimby azy. Ho fanombohantsika fotoana dia andao ataontsika ny hira faha 330. Iaraka anondrika ny lohantsika hivavaka. Andriamanitra rainay izay any an-danitro, misaotra anao izay noho ny fitahinao anay, noho ny fiarovanao anay ihany koa ka nahatratra ity sabata ity izahay. Ankehitriny dia apetraka eo am-pelatananao ny fotoana rehetra izay ataonay mandritra ity tontolo andro ity. Izany rinay sy angatana aminaranao irery ihany. Amen. Faly miarabantsika tsiraray avin-draitratra ity sabata ity. Ny rariana dia ho sabata azahoantsika fialan-tsasatra sy sabata azahoana fampahirezana izany. Ny ando-lanitra sy ny tsiron-tany ange ho amintsika tsiraray avy. Ka ho fanombohantsika izao sabata izao dia andiditra avy hatranintsika amin'ny tatitra maneran-tany. Miditra anaty fiarahamonina zahay mba ahafantarina hoe inona no ilain'izy ireo. Ahafahana miara-miasa amin'izy ireo ihany koa manontany ny heviny sy izay mba hieritreritra izy ireo. Izany dia mba ahafahana mahatanteraka izay zavatra mba handrasany sy tadiaviny. Tena tiako tokoa izany hoe miasa ho an'i Jesosy izany. Hitako ary ny anarako ny fanoloran-tenan'i Jesosy izay nanaiko ny fatao antsika sy nanome antsika ny fahasoavany.
ka izany indrindra no nahatapa-kevitra ho lasa mpamakilay mba ho tonga mpiasa ho azy. Tsy mbola vita ny aseto, tsy tena mbola voatory tsara ny afatry ny anjelitelo, ka izany nahatonga onona sy asa teto. Rehefa nahita hoe inona tokoa moa ilay tanàna ity, izany dia mba hahafahako mifangaro bebe kokoa amin'ny mponina sy mahafantatra azy ireo. Nasaina hiara-misakafo aminay izy ireo dia nanangona namana izahay. Rehefa nahita ny asa vita ny olona dia nankasitrahana izany. Te mba hanohana sy araka aminay koa izy ireo. Tapa-kevitra ary izahay fa hiasa ho an'izy ireo. Ary ankehitriny dia efa miara-mivory izahay. Ity no centre d'influence. Efa ela no mba nanariana ananazy ka nangatany vavaka tamin'Andriamanitra hoe omeo toerana izahay ary dia nomeny anay ity trano ity. Tonga eto ny olona avy any amin'ny tanàna misy azy avy mba hianatra sy handray. Mandray fampianarana fototra momba ny fivavahana. Tena toerana atao hitarihana olona tokoa ity toerana ity. Olona izay mipetraka tsy dia lavitra ny tanàn-dehibe. Rehefa manao ny asa izahay dia tena ataonay ho an'ny tompo izany fa tsy hoe noho ny volana ny zavatra hafa. Hitan'ny olona ny fitiavana sy ny fatokin'i Jesosy, koa izany no mahasarika azy ireo akaty amin'ity toerana ity. Tian'izy ireo koa ny fampianarana, mahakasika amin'ny fon'olona maro izany, kanefa fantatro fa tsy izaho na ny asako na ny heriko fa samy fanahy-masina. Andriamanitra no miasa eo aloha sy aoriana, mavitrika tokoa ary mahatsiaro sambatra. Tetsotra an'Andriamanitra satria izy mitantana isan'andro. Eny ary, milohan'ny anarantsika ny lesona isan-karazany dia andaontsika anaraka an'ity irany sakalaina ity izay mitondra lohateny hoe mitenena. Misaotra anao Jesosy malalo, satria fotoana mamizao ianaranay antongotrao, izahay izay mpianatrao koa mitenena re Jesosy malalo, izahay iaino tsaranao ka ireo teny avy aminao itoetra betsaka ao am-ponay ao koa mitenena re Jesosy malalo, izahay iaino tsaranao ka ireo teny avy aminao itoetra betsaka ao am-ponay ao ireo teny avy aminao itoetra betsaka ao am-ponay ao. Tonga eo amin'ny fotoanany zaza minondray tsika sao. Efa mamarana lesona angetsika androany dia efa hay tsara zao ny tsenjery efa hay tsara ny lesona rehetrarehetra fa efa mamarana fa zao alohany anombotsika ny lesona mipetraka tsara daholo eo amin'ny dada sy ny indray aloha. Angana le ondrikely an Jesosy ireo angana petraka tsara eo ambony feny dada sy neny fa iaino lesona indray tsika zao.
andao aloha tsika ifampiarahaba ary akory rendray ny iratsika androany akory rendray a miaraka manao miaraka mira mafy be mihitsy a isa 2 3 akory re akory anao akory re akory anao arabaso fanifankaty akory re akory anao salama daholo sasakely endry tsara daholo ary fa amarana lesontsika de efa mamerina fotsiny tsika zao a efa mamerina sisa lesona fafiry moa tsika miara-mamerina isa 2 3 lesona faharoa ilay mpiandry tsara tsy anjery avy iara-mifaly amiko fa efa hitako ilay ondry very averina farany ary lesona faharoa ilay mpiandry tsara tsy anjery avy iara-mifaly amiko fa efa hitako ilay ondry very firy moa nisan'le ondry nisaintsika tamin'iny rakizy firy moa nisan'le ondry 100 pedapesany 100 zany a de isaina foana ny ondry fa sao de very de feno 100 fa nisy anisa moa le naditra rakizy ibolokely nakaiza moa bolokely nandeha izy a nandeha tany lavitra be tany izy de raha vo mandeha ny lavitra be any a indraindray moa maninona moa latsaka ny anaty lavaka de indraindraiky moa maninona moa rakizy raha vo mandeha lavitra inio biby be biby masika be io de hoan'io biby masika io a raha vo mandeha lavitra de bolokely nandeha lavitra be a saika lan'io biby masika be io a ibolokely fa asorintsika any aloha iny biby masika iny fa ireo ondry ireo ihany ny ataontsika eo de nandeha bolokely de nitadaviny bolokely sao de ny anaty lavaka rehefa ny anaty lavaka tsy tao bolokely fa rehefa elaela de nitadavina nakaiza ary bolokely naneny bolokely de hita izy rakizy no tadiavina no karoana nantsona bolokely eo hita ihany bolokely rehefa hitan'le mpiandry bolokely de nataon'inona no trotrony de nataon'inona koa de safosafony de nositrany'le maratra de napatoriny iza moa zay mpiandry tsara be tsara fanahy zay rakizy i Jesosy zay tsara fanahy Jesosy eo tsy avelany very ny ondry kely eo tadaviny foana tsy avelany hoan'le le biby masika iny eo tsy avelany hoan'iny fa asoriny lavitra be any a iny biby masika be iny fa tezainy tsara karakarainy tsara asiny fanafody raha marary a safosafony a de entiny makany atranony andaotsika isotran'le mpiandry tsara ary isotran' Jesosy tika miara-miteny misotran' Jesosy daholo fa mpiandry tsara ho atsika Jesosy isa 2 3 misaotra Jesosy fa mpiandry tsara ianao tsika korakizy afaka miandry ny namatsika afaka mikarakara ny namatsika afaka misafosafo ny namatsika afaka manampitamby ny namatsika de mamafandranomaso ny namatsika raha vao mitomany izy manomboka androany zany ny zaza aminony rehetrarehetra mahay mikarakara ny namany tahaka an Jesosy mahay manafosafo ny namany manafosafo ny namany tahaka an Jesosy mahay mamafa ny ranomaso ny namany tahaka an Jesosy de mahay mampatory namany tahaka an Jesosy zay lesitsika tamin'ity volany ity ndao ataontsika indray le hira ondriniza isa 2 3 mira mafy be ondriniza mo ianao ondrini Jesosy ondriniza mo ianao ondrini Jesosy trotro ny safony ampatoriniko trotro ny safony patoriniko de mirary ny ankizy rehetrarehetra ho tia namana mikarakara namany manafosafo namany tsy mamonomono namany
tahaka ny nataon'i jesosy andehantsika hifanao veloma dia amin'ny heriny indray tsika mianatra lesona vaovao. lesony zazabody indray tsika izao faly miaraka ny zazabody rehetra tratry ty sabaty ty lesona fasivitsika androany ina lohateny lesitsika ilay hazo goavam-be tsy anjerintsika hoe fa mitombo amin'ny fahasoavan'i jesosy averin'andriamandeha fa mitombo amin'ny fahasoavan'i jesosy tamin'ny fotoanandrony jesosy rakizy dia be da be mihitsiny ireo olona miano anazy rehefa mitory teny izy misy ireo mpandrafitra mpanjono fa misy ihany koa mpamboly dia mampiasa tantara fohy jesosy mba hanehoany sy ilazany amin'ny olona ny zavatra ataony ny zavatra tiany ambara. Nareo hoe efa nahita vokely ohatra hoe tsesiza, tsaramaso, voatsinampy reny vokely reny rakizy rehefa latsaka ao anaty tany dia karakaraina tsara dia lasa zavatra ngezabe ary mamy zavatra tsara taray-be ny sasany afaka hoanina ny sasany kosa lasa hazo ngezabe dia afaka tonga eo ny vorona dia manamboatra trano dia hitinareo efa nahita ohatrany hoe misy kely be le rizy reny misy ngezabe efa nanaramaso an'ireny hazo maniry reny ve nareo tamin'ny fotoanandro dia noharin'Andriamanitra tamina voatsinampy ny fanjakany noharin'i Jesosy tamin'ny voatsinampy ny fanjakan'Andriamanitra hoy izy hoe fantatrareo ve ozy izy fa zavatra bitika kely ohatrin'iny dia lasa hazo ngezabe toy izany kosa izy ny fanjakan'Andriamanitra arakaraka ny kolokoloantsika an'io hazo kely io no mampitombo sy mampivelatra an'io azy io ny fanjakan'Andriamanitra koa rakizy dia isika no mampitombo anazy izany hoe rehefa mizara amin'ny olona isika ny zavatra fantatritsika dia mitombo ny olona ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ary isika ihany koa dia afaka mitombo satria lasa mianatra bebe kokoa ny zavatra ao anaty baiboly ny tantara ny lesona ao anaty baiboly ny mety hoarin'Andriamanitra Jesosy ihany koa hoe ny fitiavana izay amboleny ao am-potsika ny voatsinampy ilay fitiavana kely balitika kely ohatrin'iny dia afaka atombon'Andriamanitra atao ngezabe ary afaka ampitomboantsika ihany koa ho lasa ngezabe ary ho zaraintsika amin'ny hafa zavatra roa rakizy mety tiany Jesosy ho lazaina amin'ilay hoe voatsinampy dia hoe ny fitiavana atsika izay ataony ao anatintsika mba hampitombo antsika bebe kokoa amin'ny zavatra ataontsika ny fianarana ataontsika dia mitombo ao anatintsika ilay vokely izay nampidirin'Andriamanitra tao amintsika kanefa ihany koa noharin'Andriamanitra hoe rehefa mizara amin'ny hafa isika ny zavatra izay haintsika ny fitiavan'Andriamanitra atsika dia mitombo ary lasa ngezabe mihitsy ny fanjakan'Andriamanitra ary mety mijanona eo amintsika toy ireo vorokely manorina ny akany ny trano eo amin'ilay hazo ilay hazo ilay fitiavana izay ho zaraintsika amin'ny hafa maniry aza andrakizy manomboka androany fa isika dia ho mpizara ary ilay vokely nataon'Andriamanitra tao amintsika tsy ho tazomintsika ho antsika rery fa ho velarintsika ho zaraintsika amin'ny hafa ka atonga antsika hitombo ary atonga ny hafa koa ho ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra izay no lesitsika nandritra herinandro iny dia engane zazakely rehetrarehetra mba ho tahaka ny ankizy ka anana fitiavana ampitombo. Amen. Kokoa daholo ianareo rankizy andeha raha antsika mamerina eto ny lohahevitra fahasivy izay manao hoe fanasitranana tao amin'ny farihan'ny Betesda. Ahoana tsara hoe fanasitranana tao amin'ny farihan'ny Betesda. Fantatrao ve fa mahafantatra izay ilayntsika rankizy Jesosy
ary manampy antsika amin'izany izy. Indray andro ary dia nandeha tany Jerosalema Jesosy ary nandeha rery teo akaiky ny farihy anankiray atao hoe Betesda. Rehefa teo akaikin'io farihy Jesosy dia nahita lehilahy anankiray izay nalemy mandry eo ambonin'ny fandriana. Ity lehilahy ity dia narary nandritra ny 7 taona ary natory teo amoron'ity farihy ity izy nandritra izany fotoana lafabe izany satria nahoana ozy izy ianareo? Satria nino izy fa raha mba tafatsoboka voalohany ao anatiny io rano io izy raha vao mihetsika ny rano dia ho sitrana izy. Kanefa moa izy malemy dia tsy izy mihitsy no tonga voalohany ao anatin'le rano rehefa mihetsika le rano. Ary hitan'i Jesosy izany, tsapan'i Jesosy izany zavatra ilain'ity lehilahy ity izany, ka dia indro Jesosy nanatona azy dia nanontany azy hoe te ho sitrana va ianao? Dia hozy izy navalin'ilay lehilahy hoe raha mba misy mantsy olona afaka manatsoboka ao anatin'ny rano, kanefa indrisy tsy mba misy olona akory afaka natsoboka ao. Dia hozy izy Jesosy hoe, satria Jesosy nonena sy nalahelo azy, dia hozy izy Jesosy hoe mitsangana batao ny fandrianao dia mandehana. Velom-panantenana mafy raika izy tao am-pon'ity lehilahy ity, ka dia inona nataony? Nitsangana avy hatrany izy nakatoa ny tenin'i Jesosy tamin'ny mpinoana, ka dia sitrana. Fantatry Jesosy tokoa izay ny ilainy ary nikarakarain'i Jesosy, nataon'i Jesosy ny fomba rehetra azahoany fanasitranana. Ary rehefa nakatoa tamin'ny mpinoana izy dia sitrana. Itsika koa dia izao fantatry Jesosy aneraka izy izay ilaintsika io ary fantany izay tokony ho antsika, vonona izy nikarakara antsika mandrakariva. Fa inona ireny zavatra takian'i Jesosy amintsika tamin'ity loha hevitra fahasivy ity? Mila mino an'i Jesosy itsika ary mba ahafahantsika mahatsapa izany fikarakarana manokana ataon'i Jesosy izany dia mila iainantsika mihitsy ny finoana noho ny fahasoavana izay omen'i Jesosy antsika. Andeha raha antsika mamerina angeny andalan-teny fitadidy izay ao amin'ny Efesianina 4:9. Aiza tsara hoe Efesianina 4:9 manao hoe fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana, fanomezana avy amin'Andriamanitra izany. Andeha hoe avekontsika indray mandeha, fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana, fanomezana avy amin'Andriamanitra izany. Efesianina 4:9. Tsarovy ary fa te hamonjy sy te hikarakaratsika mandrakariva Jesosy ka raha mino itsika dia ho tanterahany amintsika izany. Ka dia ankizy izay anampinoana tokoa anie isika ka ho karakarain'i Jesosy mandritry ny androm-piainantsika rehetra mandra-piavina eny amin'ny raha ho any lanitra. Dia izay indray ny lohahevitrintsika mirary ny soa indrindra ho an'ny ankizy kely rehetra. Veloma ho amin'ny manaraka indray. Miarabantsika tanora zandry indray ary. Tonga indray ny fotoana anjarantsika. Lesona fahasivy ihany koa isika tadidy. Ny lohateny dia hoe diloilo tsy mety ritra. Averina hoe diloilo tsy mety ritra. Ny tsy anjerintsika dia andeha raha antsika mamerina. Mino fa ay tsara satria tsy dia lava le izy Iarakitsika isa 2-3. Fa Andriamanitra ahatanteraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny hareny amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Filipianina 4:9-10. Bravo! Mahay tsara daholo Eny ary andeha arofitintsika indray ny zavatra hitantsika nandritra ny herinandro iny. Zany resaka diloilo tsy mety ritra zany dia efa peta be mihitsy ny mahay an'izany tantara izany ary mino fa tadiditsika tanora koa izany tanora zandry ny nandritry ny herinandro iny. Tonga nangataka fanampiana tamin'ny mpaminany Elisa izany ny mpitondra tena anankiray.
satria nandalo fahasahiranana izy maty ny vadiny a de voatery tsy maintsy amidy a hosolony ho lasa andevo hosolony trosa zay nalain'ny vadiny a ireto zanandroalahy mafy zany satria tsy maintsy isaraka amin'ny zanaka ary tsy vitany hoe mba misy karamaraisina isam-bolana amin'ilay zanaka fa lasa andevo zay a no ny takiany tompotrosa taminy na niazakazaka tany amin'ny Elisa hoy isitsika ity reny mpitondra tena ity de izao zavatra nasainy natao nasainy Elisa nindrana vilany maro tany amin'ny mpifanolo-bodirindrina aminy a izy satria nahoana ozy nareo ity vehivavy ty ane ka tsy nanana fa tsy diloilo kely ray tavoara fotsiny izay ny mba fananana sarobidy sisa tao an-tranony de atao inona ary zany le vilany afaka mampidina ny menaka tao anatin'ilay tavoara kely a ao anatin'ilay vilany bedabeda inasena nindraminy izy a mandra-pahafeno tanteraka an'ireo vilany maro rehefa tapitra ny vilany de tapitra ny diloelo rehefa avy eo de nasen'ny Elisa namidy indray zany menaka bedabe izany de afaka nanefana ny trosa de ny ambony a afaka nazahoana vola ny velomany izy telo mianaka melohany nanaovana zany rehetra zany nefany de nasena ny vavaka sy ny fanampy a ireto tokantrano kely ireto hitantsika tao anatin'izany a fa mihoatra noho izay vahaolana nangatahany ity vehivavy ity a no nomen'Andriamanitra azy satria tsy vitany hoe avitra tamin'ny fahababoana ireto zanany mirahalahy fa mbola nahazo vola indray izy a ahafahany mivelona sy mamelona ny ankohonany ny leson'indraka izy de afaka nampianatra atsika fa Andriamanitra de manome mihoatra noho izay angatahantsika mety mbola nitoy ny raraka foana angely diloilo raha mbola tsy tapitra ny vilany fa sainga tapitra ny fasiana tapitra ny vilany a de tapitra koa ny diloilo ny zavatra tian'Andriamanitra omena atsika ary tanora namako de be tia mebetsaka arak'izay azo atao Andriamanitra fa ny fatra zay andraisantsika n'izany fahasoavana avy amin'izany a no tsy ampy matetika arakarak'izay zany no androtsahan'Andriamanitra ho atsika nampianatra atsika ihany koa iny leson'iny fa na de mpanompo mahatoky an'Andriamanitra ary isika satria reto ankonana reto de tena natoky tamin'Andriamanitra de mety mandalo zavatsarotra ihany mety misy ny olana fa ny fomba famahana azy a no samihafa ho an'izy reto a de nanantona an'Andriamanitra izy de zay koa ny ampianarina antsika tanora manantona an'Andriamanitra rehefa misy ny zavatsarotra fa Andriamanitra mahay mamahy manana ny vahaolana sahaza ho an'ireny olana tsirairay avy ireny izy ny tokony atokitsika azy fotsiny de zao manome betsaka ary manome zay tsy eritreretintsika izy a amahanan'ireny olana ireny aokary ho tadiditsika mandrakariva fa azon'Andriamanitra atao a ny manome zay ilaitsika indrindra eo amin'ny fiainana aoka koa ho tsapatsika fa tsy mety lany a ny fahasoavan'Andriamanitra tsy mety lany ny zavatra tian'Andriamanitra omenantsika de zao andeha isika napakevitra mba ametraka ny fiainantsika manontolo a sy ireo olana zay mety mahazo atsika eo amin'Andriamanitra azadino ary ny afatra nampitaina amintsika tsy mety ritra ny fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra izay indray ara ny lesona ny anarantsika nandritra n'iny herinandro iny a lesona fahasivy iny minao fa azoto hianatra ny tenin'Andriamanitra foana isika tanora de azoto handray fanapahan-kevitra eo anatrehan'ireny teniny ireny mirary soa antsika indray ary a amin'ny manaraka amin'ny fifaliana indray no iarabanany mantoanto rehetra amin'izao sabata izao andehantsika merina ny lesona fahasivy izay ny anarantsika nandritry nyny herinandro iny ny lohatenin'ny lesona dia ny hoe ny kristianina sy ny vola ny tsenjery dia hitantsika atao amin'ny korintiana faharotoko fahasivy andininy fafito mino afa mahay ianao
aoka ny olona rehetra samy ianao arak'izay niny fony avy tsy amin'ny alahelo na amin'ny faneriterena fa ny mpanomy amin'ny fifaliana ny tian'andriamanitra araka ny mahazatra antsika dia misy tantara kely izy tomantsika lesona mandrakariva ny lohatenyilay tantara dia hoe vola avokoa no antony izany tantara ny Tim Forneris izy ity izay naharesy any Mark McGuire tamin'ny lalao baseball izay nataony ary dia nahazo $1 izy tamin'izany tsy notazominy ho azy nefa ny vola izay azony fa natolony ho an'ny Mark McGuire izay resiny ny gazety tany atoerana dia niaiky fa mendrika ady izany fihetsika izany kanefa nataony ohatra nazavana ny tsy fahaiza-mitantana ny fanomezany Tim Forneris izany vola izany ho an'ilay adversairany dia toy izao no namaliany Forneris azy hoe mihoatra noho ny vola ny fiainana ny vola dia entin'ny olona hanombanany tenany eto amin'izao tontolo izao everiny sasany fa ny vola ny mamaritra ny maha izy azy eo amin'ny fiarahamonina ary ny malagasy ara moa dia manana ohabolana hoe ny vola ny maharanga sy ny hoe ny vola no zatry ny fiainana ka moa ve ny arentsika izay ananantsika tokoa no mamaritra ny tombam-bidintsika eo anatrehan'Andriamanitra eritrereto izay manome tombam-bidy ianao eo mason'Andriamanitra ahoana ny nampianaran'i Jesosy ny amin'ny tokony ho fitantanantsika ny fananana izay men'Andriamanitra antsika ao amin'ny Marka 7:20 dia nisy tantaran'ilay tovolahy izay nanatona an'i Jesosy dia izao no navalan'i Jesosy tamin'ity tovolahy-panan-karena ity hoe raha te ho tanteraka ianao mandehana amidio ny fanananao rehetra dia omeo malahelo dia hananarakitra soa any an-danitra ianao dia avy anaraka misy fahasamihafana tanteraka izany ny amin'ny fijerin'i Jesosy sy ny fijerin'ny olona ny amin'ny fampiasana ny vola izay eo am-pelantanany ny fomba fitantananao ny vola dia maneho ny fifandraisanao amin'Andriamanitra satria rehefa fantatrao fa an'Andriamanitra ny zavatra rehetra fa ianao mpitantana fotsiny dia tsy izay tianao ny ataonao fa izay tian'ilay tompony fananana izay no ataonao ary amin'izay dia mifanapa-kevitra ara-panahy no raisinao izany hoe ny anohana ny fiangonana izay ihany Kristy sy ny izara ho andreo sahirana ao anary ny tokony atao dia ny mbola mantoanto ianao dia manaova-drafitra ny amin'ny tokony hitantanana ny vola mety mahazo vola avy any amin'iray aman-dreny ianao na mety miasasa madinidinika kely iny ka mahazo vola dia tantano araka ny tokony ho izy izany manaova-drafitra fa rehefa manao drafitra ianao dia ho hitanao ny fandrosoany izany zavatra izany amesationa ny kely ahako amin'ny drafitra tokony atao anisan'izany voalohany indrindra dia ny famerenana ny ampafolony izay an'Andriamanitra mety ihany koa hanokana ianao ho fanatitra manokana ihany koa isan-jato ho an'ny fianarana ho an'ny asa soa ho an'ny tenanao manokana ho an'ny ankohonanao ihany koa rehefa vitanao izany drafitra izany dia ho zatra ianao ary na vola kely na vola betsaka ny anananao eo am-pelantananao dia ho hainao no mitantana izany atsiary fifaliana ianao satria mpiara miasa amin'Andriamanitra amin'izay fotoana izay ary izy dia hanome anao ary hanome mihoatra no izay heverinao azy dia ngeverenantsika ilay tsenjery aoka ny olona rehetra samy ianao arak'izay niny fony avy tsy amin'ny alahelo na amin'ny faneriterena fa ny mpanome amin'ny fifaliana ny tian'Andriamanitra ny tiany lesinao tenenina izany dia izao hoe ataovy ho voninahitr'Andriamanitra ny fitantananao ny volanao an'Andriamanitra ny zavatra rehetra dia hevero izay an'Andriamanitra aloha ny ianao manaraka eny ihany dia mirarisoanao ho amin'ny manaraka indray velome endrika falifaly miramirana sarika mandrakariva no iarabana ny tanora ny zatovo namana rehetra izay manaraka ny fandarana sy vonina iaraka merina ny fiarahana mandenika ny ten'Andriamanitra dia ny lesona fahasivy sady isika manitsy ny tsy mety izay ny lohateny efa nisy fotoana niarahantsika nianatra teto hoe ny lohateny dia efa misy lesona lehibe tokony ho tsoahana sady manitsy ny tsy mety izany hoe misy tsy mety zany dia ahitsy aoka ianao mba hianitsy ny tsy mety ndraindrayntsika tanora rehefa hitantsika ohatra nefa mivilana izy zany ohatra nefa mibiloko izany zavatra atao zany dia tsy ahitsyntsika le izy
de misy fotoana indray tsika ahintsy misy olona manintsy atsika mihitsy mety hoe zoky ray aman-dreny manintsy atsika de tsika indray nitezitra fa zao aoka isika anaiky ahintsy ary isika koa dia mba manintsy ny tenatsika rehefa hita hoe tsy mety zay zay ny lesona na ny lohateny ny andininy fototra de eo amin'ny Deutéronomie 10:1-11 de zao nyvoalaza aminaran Jesosy fa ny tany tsy laozan'olo malahelo koa izany no andidiko anao hoe sokafo tsara amin'ny rahalahinao ny tananao de amin'ny malahelo sy ny mahantra eo amin'ny taninao zay zany ry tanora malala ny tany de tsy laozana olona malahelo tsy laozana olona mahantra ny tanàna sy ny toerana misy antsika inona ary no tokony ataotsika mba hahafahantsika mandeha mahitsy satria zay zany le fiainana ny tany tsy laozan'olona malahelo de mitodika avy hatrany amin'ny Jesosy isika Jesosy ilay namonjy atsika Jesosy ilay nandoa ny trosam-pahotantsika isika de tsy mendrika kanefa de lasa mendrika noho ny am' Jesosy isika de olona tena malahelo ary mampalahelo mpanota mantra kanefa dia nanaiky ho faty Jesosy mba tonga atsika ho lasa madio de zany rehetrarehetra izany amin'ny maha kristiana atsika no mahatonga atsika ihany koa tokony hiantra tokony hanampy ny malahelo satria Jesosy nanao ny tenany ho tonga mantra mba hatonga atsika ho mpanan-karena ary zany no tokony hatonga atsika mba halala tanana amin'ny olona hafa nidina tetỳ tany Jesosy mba hatonga atsika hiakatra ho any an-danitra ary nitomany izy mba hatonga atsika ho faly zany io Jesosy io ka inona zany no asetrinao an'izany ny asetrinao an'izany de zao misy ihany koa ny olona malahelo ny olona mahantra ary tsy ilaozan'izany ny tanàna sy ny toerana misy antsika de anjarantsika ihany koa izay nahatsapa fa nifonjeny Jesosy no manampy azy ireny fa tsy hoe manambaka azy ireny zay mantsy le tsy mety anitsy ny tsy mety mantsika zao misy ny fanambakana atao amin'ny olona malahelo satria mahantra ve izy de ambakainao satria mampalahelo malahelo ve izy de ararotinao zany le zavatra misy eny amin'ny fiarahamonina ankehitriny ary zay le ahintsitsika hoe tsy isika indray no anararoatra ho an'ny malagasy ary moa de misy ilay fitenenana hoe manararopaty efa ao anatin'ny fahafatesana sy fahoriana le olona de ao mihitsy no ararotina ahintsy zany ry tanora namana fa rehefa nitaraina ny zanak'Israely rehefa nitaraina ireo vahoakan'Andriamanitra dia hitany Nehemia zany dia tena mampalahelo tokoa ry zareo satria nanana trosa ny tanin'izy ireo lasa natao antoka mba tena mbary zareo nefa tsy afaka mihinam-bary tsy afaka misakafo satria efa natao antoka ny fananana rehetra mba hahafahana mividy vary ankehitriny tsy misy intsony tsy isy azo atao antoka intsony ny zanak'izy ireo arania noho izay fanana ny olona trosa izay dia lasa andevo ny firenena hafa lasa andevo ny olona hafa indrindraindrindra ary le olona hafa zay manandevo azy to ny mpiaramonina ny piraitanàna toa azy ihany de atezitra i Nehemia rehefa nandre ny fitarainan'ny olona fa ny tena mipitraka de zao hoe ianao koa ve mba tezitra raha misy olona mahantra ambakain'ny olona hafa aoka isika mba ho sarotony amin'ny toejavatra toy izany ka mba hijoro mihitsy hoe tsy mety kosa zao zay mantsy le hoe manintsy ny tsy mety rehefa tsy mety de mijoro ianao hoe tsy mety zao olona mahantra olona sahirina ve de ataonareo ohatran'izao re olona aza ataon'izany kosa izy manintsy ianao ary Nehemia moa zany de niteny mihitsy hoe
raha misy trosa izay anananao ho an'retolona mahantra ireto de afo izy zany fa ny tena mipetraka hita mpamarana tsara de zao tsy haiko izavo mba ananatsika zavatra izy ano ananatsika trosa fa rehefa misy olona sahirana re hitanao fa mety tsy ho voaveriny tso ny zavany ny zavatra ao any aminy zay nalainy nindraminy taminao de afo izy ho azy satria ny tany de tsy ilaozan'ny olona malahelo sy mahatra ndraindraytsika de tsy mba manana zany toetra izany ary zay lay mila ahintsy rehefa ananatsika vola le olona na ananatsika zavatra de takina dala zay le fitenenana le olona efa mivily lalana mihitsy vao mahitanao de mivily enje anao indray tsoka aiza le zavatra rovina ihany nomenareo le izy efa ila isitry belona mihitsy le olona tsy manana nomezana an'le izy tsy voasolo le izy sahirana izy ny tena kristianina zay nanana trosatra tamin'i jesosy kanefa navelan'i jesosy dia tsy mba manana n'izany toetra zany rehefa hitanao fa tsy voaveriny de afo izo fa mbola afaka manome mihoatra nohiny zay lasan'iny ho anao andriamanitra zay le fantsiana zay tokony ho ataotsika ka de maniry sy manantena ao fa mba hanao fanandramana ny am'izany ray tsika ka mba hahay anitsy ny tsy mety eo amin'ny fiainana sy eo amin'ny fiarahamonina ary tia moa zany anankiraitina zava-dehibe koa de zao hoe raha nanan'olona zavatra ianao de avereno ny azy fa tsy hoe ka satria izy kristianina de isika indray no anararoatra de tsy overitsika ny zavana zany koa tokony ahitsy zany isika indray zany no manararoatra ka na de afaka mamerina n'le izy azy ianao de tsy averinao le izy mila intsy koa zany maniry mba ho azotsika zany lesona izany ka mba hay anitsiny tsy mety isika araka ny lohatenin'ny lesona sy lay hoe ny tany tsy ilaozan'olona malahelo sy mantra de mba ho vahaolana ho an'izy reniny ianao toy izay ny fotoanantsika ary dia manome ny fotoana ho amin'ny manaraka indray ho an'ny zatovy namana rehetra velo marsea milohan'ny dirantsika amin'ny leson'ny tanora zokony de andeha ataontsika ny hira fa 900. Oh
miarabanao ampifaliana indray ry tanora zokony namako tratra zao sabata maraina iarahantsika mamerina ny lesina izay natokana ho antsika izao dia tahaka ireo namantsika dia ny loha hevitra fahasivy ihany koa ny arahantsika eto dia ilay manao hoe ny fanabeazana sy ny sabata ny fanabeazana sy ny sabata dia loha hevitra manandanja lehibe eo amin'ny fanabeazan'Andriamanitra antsika izany. Andeha ary lomba samy hamerina ny tsianjery ny tsirairay dia ilay andiny soratra masina izay efa nisafidianao tanatin'ny andalan-teny fototra ny fianarantsika. Ao ve? Ndao ary niara-nianatra ary sika ary tanora zokiny namako fa iray amin'ireo tsangam-baton'ny famoronana ity sabata izay nresahantsika nandritry ny herinandro ity. Ka zavatra roa mantsy no nampitoerin'Andriamanitra tamin'ny famoronana dia ny ankohonana sy ny sabata izany. Dia ny sabata no tsangam-bato faharoa ary drafitr'Andriamanitra mihitsy ny ampiraisana ny ankohonana sy ny sabata. Dia hitantsika fa drafitr'Andriamanitra mihitsy ny arahan'ireo olona ao amin'ny ankohonana mba hiara-miasa, miara-mianatra, miara-miankohoka ary miala sasatra. Ka manoloana ny baiko izay nomeny Jesosy manao hoe enema no anaovana raharaha fa ny andro fahafito dia tena fitsaharana ka masina ho an'i Jehovah izy eo amin'ny Exodosy 3:30 dia nametraka fefy ho an'ny enta mavesatry ny fiasana koa izy. Ary nanao ny sabata ho fanekena mandrakizay mihitsy mba hiaina ny zanany sombin-danitra sahady ety an-tany ety. Ka tsy namepetra fahatany fotsiny izany Andriamanitra na hoe mibaikobaiko fahatany sanatria fa efa misy lamina ny zavatra rehetra ary namako ary hitantsika fa ho tombotsoako sy ho tombontsoanao hatrany izany fitandremana ny sabata izany. Ka satria manabe antsika ny sabata araka ny torohevitry ny loha hevitra ny rahantsika tanatin'ny herinandro dia famantarana ho aminy soa amintsika ihany koa izany. Ary ny ray aman-dreny izany ao anatin'izany dia mpampianatra voalohany zanany ampitany izany lesona izany ary ny lesona voalohany indrindra anaran'izy ireo zanaka izany dia ny fahalalana ny mahampamorona sy mpanavitra an'Andriamanitra. Ka anasana antsika rehetra ary anasananao eny hatramin'ny razambe mba hampita amin'ny taranak'olombelona farany indrindra izany fomba fanabeazana avy amin'Andriamanitra izany. Fa hitantsika mantsiry tanora zokiny fa misy ny fahalalantanan'Andriamanitra izay azontsika tsapahitanana mihitsy ny fitandremana ny sabata. Ary Andriamanitra dia manisy fitoviana eo amin'ny mpanompo sy ny tompony amin'izany fotoana izany ary maneho ny fiahiany lehibe ataony amin'ny voary rehetra. Satria na ny mpanompo aza, na ny biby fiompy aza, na dia ny vahiny aza dia ny heveriny avokoa ka samy mitsahatra daholo mandray ny tombontsoa rehefa sabata. Izy moa dia miara-miasa mafy amintsika mihitsy ary izy ilay milaza ao Mateo 7:20 fa indro izao momba anareo mandrakariva mba raha-pahatonga ny fataperan'izao tontolo izao dia tsy misy ahitsika ny amin'izany fiarahana amin'Andriamanitra izany fa ny tsy tokony ho adinoantsika fotsiny dia hoe tadidinao tsara ve izao leson'izao ry namako, ny tsy tokony ho adinoantsika fotsiny dia hoe na dia miasa ao anatintsika azy Jesosy na dia miara-miasa mafy amintsika azy izy dia asainy foana isika hitsahatra ao aminy ary na manahoana ny sedra itsika ity dia izy ilay miantso sy manasa antsika mandrakariva manao hoe makanesa ty amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesatra entana fa izano hanome anareo fitsarana. Ka raha fitsarana marina ny tadiavintsika Mateo 1:15-20 no ilazany Jesosy an'izany amiko sy aminao ary andeha tsy ho adinoana mihitsy. Ka ny faniriko ry namako rehefa sabata toy izao dia mba ho tafaray amin'ny fiankofana amin'Andriamanitra izay nanao ny lanitra sy ny tany ane ny ankohonako sy ny ankohonanao ny ankohonana manontolo ary tiako koa raha zasenao no efa hiaina izany sombin-danitra sahady ety an-tany izany amin'ny firaisany ny ankohonana misy asy misy anao amin'ny fitandremana ny sabata. Dia ny farana hatreo indray ary ilay loha hevitra fahasivy manao hoe ny fanabeazana sy ny sabata. Inoko fa samy nandray fitahiana ary fampiarana no efa asedritsika an'izany. Mirary sabata feno fitahiana ho anao tanora zokiny namako ary mirary fiarah-mianatra vaovao hitondra fitombonao amin'ny Kristy ho anao indray ho amin'ny herinandro manaraka. Mandra-peona indray ary.
manolotra ny fiarabana ry manantitra trany ny firalintso anao mpanaraka ny fandarana ary manasanao mpitiavana haharitra atramin'ny farany herinandro fahasivy no misy antsika ny fiangonana sy ny fanabiazana no loha hevitra zay banjintsika amin'izany ao amin'ny tesalonianina voalohany toko faharoa ka ny andininy faenina ka hatramin'ny fahavalo no andininy a zay niarantsika teto a nandritran'ny herinandro tesalonianina voalohany toko faharoa ny andininy fahenina ka hatramin'ny andininy fahavalo ary tsy nitady voninahitra tamin'olona zahay na taminareo na tamin'ny sasany na de nanapahefana avakitratra aza izahay araka izay mahapositôlin'ny kristy anay fanale mifanaty eo aminareo zahay tahaka nyreny mitaizany zanany naterany de toy izany no nahazoto anay no ny fitiavanay anareo indrindra hanome anareo tsy ny filazantsara an'andriamanitra ihany fa ny ainay koa aza satria efa malalanay ianareo epistily ny soratan'ny apôstôly paoly hoan'ny tesalonianina ao amin'ny toko faharoa ny andininy fahaenina ka hatramin'ny andininy fahavalo ny fantanina zay manitikitika ny saina rehefa mijerena lohateny hoe ny fiangonana sy ny fanabiazana de ny hoe inona moa no roy ifandraisan'ireo antokona zavatra anakiroa ireo rehefa miresaka hoe fanabiazana dia tonga ao an-tsaina ny resaka ara-tsaina ny sekoly ny fitaovam-pianarana ny mpanabe ny kojakoja rehetra mifamatotra am'izany ary rehefa miresaka hoe fiangonana dia ireo mpitary-pivavahana ny tonga ao an-tsaina ny fanompopivavahana ny fanatitra sy ny manodidina an'izany a no tonga ao an-tsaina fa nahoana ny natao lohateny anankiray ny hoe ny fiangonana sy ny fanabiazana raha apetraka ao amin'ny tontolo tokony isy azy a ny fanabiazana kristianina sy ny tanjona mba amin'ny marika kendreny dia omora amitsika ny mamaly zany fanontaniana izany fa nahoana moa no beazina ny olona nahoana ny tolorana fanabiazana ny ankizy fa tsy avela mandeha am'izao raha tsika mahafantatra fa any am'ireo faritra zay tsy mampianatra ny zanany ny ray aman-dreny dia miditra lalina trany a isan'andro makany amin'ny fahasairanana izany fiarahamonina izany hitatsika eo amin'ny fitombonimponina izany hitatsika eo amin'ny tsy fahaizana mamaky teny sy manoratra izany hitatsika eo amin'ny tsy fahazona reo tanjony ny fampandrosoana zay apetraka izany ka mahatonga olana eo amin'ny fampitana zany fampandrosoana zay tiana hapetraka izany fa rehefa misy ny sekoly ampianarina ny ankizy dia moramora koko amin'izy ireo ny mahatakatra ny fikajina nyreo lafi-piainana maro iroso am'izany hoe fampandrosoana izany tafidro anatin'izany ny fahasalamana fikajina ny fahasalamana tafidro anatin'izany a ny fandanjana ny sakafo hoanina fandanjalanjanan'izany tafidro anatin'izany a ny fifanajana eny am'ireo rafi-piarahamonina zay mipetraka ka mahatonga firindrana sy filaminana izany rehetra izany misy fitoviana lehibe ny toerana zay iangonatsika ivavahantsika sy ny toeran'ny sekoly toerana natao ivavahana ny fiangonana natao iainona sy andraisana ny filazantsara ary ianarana ny soratra masina hanambarana ny heritsika hambabona fanay maro ary miaina tahaka ny mpiralasy ny mpirahavavy ao anatin'ny ankonan'andriamanitra ny fanabiazana indray zay fitaovana anankiray zay nentin'andriamanitra mba ianarantsika sy hafantarantsika ny toerana misy antsika sy zay ikendreny ny fiainantsika tsiraray avy misy an'izany ve ao anatin'ny fiangonana eny ny valiny satria misy sekoly ianarana anyzany tenin'andriamanitra izany ao anatin'ny fiangonana mba hitaomana ny lehilahy sy ny vehivavy hanatratra marika anankiray dia ny ohatry ny fahalebiazan'i kristy nanome ohatra mivantana jesosy fa nampiasa fanabiazana tamin'ny alalan'ny fanoharana sy tamin'ny alalan'ny fanambarana mivantana ihany koa izy tam'ireo mpiarabelona taminy maro ny fomba azotsika atao mba amalina ny fanontaniana zay mipetraka mikasika izany misy fanambarana mpanabe anankiray zay
mahate idera manao hoe tsy misy ozy izy a izany hoe fanontaniana adaladala izany indraindray sika mana pempo na mana banty ny tanora anakiray na ny ankizy araka zay mametraka fanontaniana na ny olon-dehibe mihitsy azy hoe fanontaniana adaladala izany fanontanianao izany fa ty mpanabe manam-pahaizana ambony ity de nylaza fa tsy misy izany fanontaniana adaladala izany ary ny ao anatin'ny fanabeazana zay tadiavin'andriamanitra amitsika dia mampiasa n'io fanontaniana io izy a ho fitaovana anabeazana atsika andao aka ohatra vitsivitsy isika raha mijery a ny tantarany fahalavony adamase vao migenesis toko fahatelo isika dia fanontaniana no nentin'andriamanitra nampitana hafatra sy ny sariana ny sain'ireo ray aman-drenitsika hamantatra ny toerana misy azy aloha ary efa aveo a handray ilay vahaolana zay narosiny fanontaniana anakiray zay isan'ny malaza ao am'zany genesis toko fahatelo zany ny hoe ry adama aiza moa ianao fanontaniana zay mahafaoka zavatra be dehibe zany move tena nahay fangala-pery tokoa i adama ka tsy tazan'andriamanitra ny toerana nisy azy ny valiny de zao hitan'andriamanitra fantany ny toerana misy any adama indrindraindrindra taorinny nandraisany lay voankazo voarara ka lay fanontaniana hoe taiza de fanontaniana miendrika fampiavanana miendrika fitaomana eo amin'ny iadama mba hiverina indray eo am'ilay pahary azy zany hoe tsy tapaka teo ny fifandraisana fa namboarin'andriamanitra izany ary nanolotra vahaolana izy de nametraka fanontaniana izy nahoana fangany inananao lay voankazo nandrarako hoe aza inanana de rehefa aveo a dia namono zanak'ondry andriamanitra ary nanarona ny fitanjahany adama lesona lehibe io fanabeazana mikasika ny famonjena na ny drafim-panavotana zay atolotr'andriamanitra ho an'ny mpanota satria manondro an' jesosy kristy lay ambarany jaona ao amin'ny jaona toko voalohany de ny sembropolo manao hoe indro ny zanak'ondron'andriamanitra zay manaisotra ny fahotany zao tontolo zao hay zany a lay zanak'ondro zay nampianarin'andriamanitra any adamaseva tary am'ny saedena mba hanafina ny fahamenarany de tsy iza fa manondro an'ny kristy ilay zanak'ondron'andriamanitra hanarona ny fahotany zao tontolo zao hamela ny fahotantsika hanafaka atsika amin'ny fanandevozany fahafatesana zay niroboantsika rehefa nanao safidy ny anota isika ry mpiaramianatra namana isika tsiraray avy de antsoin'andriamanitra mba ho fahazavana mazava ny tenin'ny kristy manao hoe ianareo no fahazavana zao tontolo zao tsy azo afenina ny tanàna miorina eo atampitendrombohitra ao Mateo toko fahadimy a no misy izany teny izany jesosy mihitsy a no miantso atsika ho tonga fahazavana ho ty famindram-po hanana fo madio ho mpampiavana ary am'izay fotoana zay dia fahazavana isika lesona lehibe zany zay nomeny jesosy antsika ary nataony ohatra teo amin'ny fiainany ihany koa fony izy tety an-tany antsoina ho fahazavana isika asan'andriamanitra mikatsaka fahamarinana ihany koa isika feno tantaran'olona lina tankatsika ao amin'ny baiboly ao lehilahy sy vehivavy zay manana fanontaniana maro manana tahotra kanefa manana fanantenana sy fifaliana ihany koa olona zay nikatsaka ny fahamarinana araka ny fombany ary nitady valiny teo anatrehan'ireo fanontaniana sarobaliana eo amin'ny fiainana reny fanontaniana rehetra ireny dia nitondra fahalalana vaovao ho an'izay nametraka azy rehefa noenoiny tamin'ny fo mahitsy ny valiny zany fanontaniana zany tamin'andriamanitra isan'ny nianatra zavatra be dehibe tamin'andriamanitra i joba nametraka fanontaniana maro sesilany izy ary ireo namany reo sakaizany de nilaza hoe tena fanontaniana adala mihitsy ny fanontanianao ry joba fanontaniana tsy mendrika mihitsy kanefa andriamanitra nahita fa io falianany joba hahafantatra ny toerana misy azy io dia mendrika ny ovaliana ary rehefa namaly an'zany fanontaniana petraky joba izany andriamanitra ary amin'ny toko fahavalo amby telopolo sy ny manaraka dia fantatra joba tsara zao ny toerana misy azy ka nitondra fibebahana marina teo aminy a izany fahalalana
ny toerana misy azy zany vokany voalazan'ny bokyny joba any mitoko faraparany fa nampodin'andriamanitra ny fiadanany ry mpiaramianatra namana asain'andriamanitra mikatsaka fahamarinana isika aiza moa ny afahantsika mikatsaka fahamarinana mety ozy izy tsika hoe eny amin'ny fitsarana any am'ireo mpahay lalàna mety any am'ireo mpahay sy mpandrindra fiarahamonina mety any am'ireo mpitarika tena mahay mety ahita ampahany tokoa isika am'izany valiteny tadiavintsika izany fa ny tena ikatsahana ny fahamarinana sain'andriamanitra ataontsika sy ampiasaintsika dia ny tenin'andriamanitra jesosy mihitsy no nylaza ao amin'ny jaonina toko fafito ambin'ny folo ny andininy fafito ambin'ny folo tapany faharoa fa ny teninao na ny tenin'andriamanitra no fahamarinana zany rehetra izany dia manome tombony ho antsika fahalalana ho antsika fa andriamanitra tena mihevitra antsika kay ny andriamantsika ary manana valiny teny ho an'izay rehetra tadiavintsika izy rehefa jerentsika ny andohan'ny fiangonana voalohany a dia tany amina tokatranona mambra zany de nisy fivoriana tany a de nisy fiarahana mifaly fiarahana mivavaka fiarahana misakafo fiarahana mandray fanasan'ny tompo ary zany rehetra izany a dia naneo fa nisy zavatra ny anaran'ireo mpino ireo zay avy amina kolon-tsaina sy fomba sy fiaviana samy hafa tany am'ireny tokatrano reny namolavola azy ireo nanabe azy ireo ka nahatonga azy ireo a ho iray tao amin'ny finoana tsy ela de hitan'ireo mpino voalohany fa ny fiarahamonina ny toerana mety indrindra iainana ny filazantsara raha ohatra ka hoe ivory fotsiny ny mpino ao anatin'ny toerana anankiray de amalifaly ny tenany sy amaly ny filany fotsiny am'izay etaeta ara-pana eritreretiny fa tokony ho valiana dia iena ny toerana izany mpino izany fa ny toerana ampiarana hanaovana fampiarana ny finoana dia eny amin'ny fiarahamonina ary pirofo nasehoan'i jesosy zany fa nandehandeha izy mba hizara izany fahamarinana izany ny fifandraisany tamin'ny manodidina azy ny fijereny a ny olany ny manodidina azy ny nona ny marary ny manamanjoa ny nampahorian'ny demonia ireo mpanamariny tena reo rehetra ireo dia natonony jesosy teo amin'ny toerana misy azy ary nomeny valiteny ny etaeta tao amin'izy ireo fanabiazana izany ary fanabiazana zay mamerina amin'ny laoniny izay nakorontany ny fahotana teo amin'ny fiainantsika ry mpiaramianatra namana nandiso ny fanantenan'ny olona momba ny fahalebiazana araka zao tontolo zao jesosy satria no heveriny zao tontolo zao fa ny atao hoe fahalebiazana dia izay manana toerana ambony izay manana aim-panahy ambony angamba ihany koa izay manana maripahaizana ambony na ireo zay tsara toerana eo amin'ny fitantanandraharaha izany no heveriny zao tontolo zao fa ambony fa jesosy dia nampianatra tao am'ilay toroteniny tao atenimbohatra hamaha izany faresian-dahatra zay ny oropaka lalina nandritra ny fotoana maharitra izany ny toetra mampanahy zany no heverin'i jesosy fa mitondra fahambonina mitondra fahasambarana nataony hoe sambatra mihitsy ny zao sy zatsy rehefa nanao itoriteny zay isan'ny lava indrindra sy manatantara indrindra teo amin'ny toriteny nataon'io i jesosy ary nampianarin'ny olona fa ny fanjakan'andriamanitra de miorina am'izany toe-panahy izany tsy nanohitra ny hevitry ny olona momba ny fanjakan'andriamanitra zay efa narisy lahatra azy ireo izy fa nolazainy taminy ny fepetra idirana ao am'izany fanjakan'andriamanitra izany ka navelana izy ireo isintona ny fehikeviny eo amin'ny toetran'izany fanjakana izany lesona lehibe omeny jesosy antsika ihany koa izany ndraindray isika dia maika hanohitra sy anakina fotsiny ilay faresian-dahatra zay fa nioropaka tao am'ilay olona anakiray tsy zany ny fomba fiasan'i jesosy ny ekeny izany saingy nentiny ho amin'ny fomba hanatrarana ilay fanjakan'andriamanitra kosa i olona io araka ny faresian-dahany ary mahafinaritra fa fahombiazana manrakariva no hitan'i jesosy tam'izany rehetra izany niankina tamin'ny safidin'ireo mpiaino azy no nandraisany ny famonjena
zay natolotra jesosy tamin'ny alalan'ny fanabiazana mpampianatra mantsy no niantsonan'i jesosy teo amin'ny mpiarabelona taminy araby mpampianatra ary na de reo manam-pahaizana mpahay lalàna teo am' jiosy aza dia niantso azy tamin'io anarana io ngamba mety nisana nanaeritreritra anaraneso ihany tamin'ireo mpiarabelona taminy fa amin'ny akapobeny de resy lahatra la izao tontolo zao niarany aina tamin' jesosy fa pana be tena mahay tena mahomby ity jesosy ity ary mpiaramianatra namana mino aho fa manana faniriana handray fanabiazana tena izy mahomby mitondra vokatra ihany koa ianao zay miara-mianatra amiko am'izao fotoana izao andeo raisitsika jesosy ho mpampianatra ho mpanabe ilay azo antoka indrindra sy mahay indrindra am'ireo mpanabe an'izao tontolo zao mpampianatra ny mpampianatra tompony ny tompo mpanjakany ny mpanjaka ary manana ny fahendrena sy ny fahaizana rehetra tianao ampitaina amitsika ahatonga atsika olona handova ny fanjakan'andriamanitra andeha hiaraka ivavaka isika rainay zay ny an-danitro misaotra noho nyty loha hevitra sarobidy zay nomenao anay ity dia ny fiangonana sy ny fanabiazana izany fantatray androany fa andraikitry ny fiangonana kay ny fanabiazana ary manana laharana mitovy amin'ny fitorinan'ny filazantsara izany fanabiazana izany ka hitaomana ireo mpanota zay natotongany ny fahotana ho amin'ny toerana zay tena nikendrena ho azy sy naharina ho azy tompo taio zany afatra noraisina izany mba hitondra filaminan-tsaina hitondra faharesen-dahatra vaovao fanapahan-kevitra ao anay tsiraray avy ka hanovanay ny fomba mampanaonay ary anomezanay voninahitra ny anaranao amin'ny anaran' jesosy ny angatana ny vavaka amen de maneo fankasitrahana ary mirarosoanao zay ry mpiara-mianatra ajaina isany iroso amin'ny fanatitry ny sekoly sabata isika koa feokira zay nona fa anokatra ny tanantsika sy ny fotsika no nde anatanterantsika izany fotoana masina izany ivavaka ho an'ny fanatitra isika andriamanitra rainay eo misaotra sy mideranao zahay no reo fitahina sesehena zay narotsako taminay ka nahafahanay naka ampahany tam'izany fitahina izany nataonay vola izany atolotray ho fampandehanana ny hafampamonjena zay tianao aparitaka any amin'ny vohitra sy ny tanàna ny faritra sy ny firenena rehetra zay mila ny fahazavanao misaotra noho izany tompontsonomenao izany fa mitondra fifaliana ao am-ponay ny fahalalana fa afaka nandray anjara tamin'ny asa famtanan'ny fitorinan'ny filazantsaranao zahay tamin'ny alalan'ny fanatitra androany ta io zany mba ahavita be eo amin'ny asanao ary avelao ny alokay noho ny aminaran' jesosy amen tsy hay ny angina tsy ankasitraka haneo fisaorana eram-po eran-tsainanao ry mpiara-mianatra namana zay niaraka tamin'ireo mpiara-miasa rehetra ny fandimby teto androany ny tompony hitahiry an'ireny fahalalana ny fampizarana teto ireny anjary ho fanandramana vaovao ahitambokatra ho antsika tsiraray avy tsy ihany koa ny tsy ankasitraka an'ireo teknisianina zay nampifandray antsika nanao ny antsy ho zavatra indray androany mba ahatonga antsika andray ireo fitahina rehetra zay fa noraisitsika teo ny tompo anonotra ny fotoana sy ny herilany rehetra ary dia anome fiadanana ho antsika mianakavy ihany koa manao mandrapitafa ho amin'ny manaraka inay mbola fifaliana trano ifapiarabanatsika indray natratranytia sabata maraina ity loa hevitra vaovao indray no hitina amintsika androany dia mahakasika ny fankalazana ny andro maneran-tany iadina amin'ny
aretina malaza anakiray antsoina hoe VIH sida zay efa fantatritsika ombenombeny zay ankalazaina ny voalohany volana desambra. Renim-pianakaviana anakiray antsoina hoe ramotomose zay miasa ao amin'ny hopitaly anakiray mandray andreto olona mikarakara andreto olona mitondra an'ity tsimikaretina ity no resantsika ankehitriny. Ity renim-pianakaviana ity dia manadio ny toerana izany hopitaly izany ary izy ity zany dia tsy miraika firy amin'reto olona ireto fa dia manatanteraka ny asany fotsiny zao no ataony. Ny antony dia satria heveriny fa olona ratsy fitondran-tena ny olona mitondra ny tsimikaretina VIH sida satria izy araka ny eritreriny dia ankohonana mendrika tsara eo amin'ny fiarahamonina ka tsy tokony fampara amin'ny olona tahaka izany ary tsy hovoany izany aretina izany. Nanatombontsoa nefa ty renim-pianakaviana ity nandray fiofanana avy tamin'ny adra makasika an'ity aretina ity. Indray andro dia tonga ny vadiny ny raim-pianakaviana ka nampiseho fambara arak'izay ny anarany tao amin'ny adra ny fisehoan'ny aretina raboka. Naporisika n'ity vadiny ity zany nanao fitiliana ary ny vokatry ny fitiliana dia nanamarina fa voany raboka tokoa ny vadiny ary hita ihany koa fa tratra mitondra an'ity tsimikaretina VIH ity. Nyrosoarany fitsaboana mihinana ny fanafody ny vadiny kanefa volana taty aoriana dia tsy nitohizany ity vadiny ity tsony ny fitsaboana fa nandany hihinana fanafody izy fa nihinana karazana raviravin-javatra sy zavatra metimety taminy. Nalahelo mazava ho azy ny ramotomose kanefa ny fiofanana izay azo atao amin'ny adra dia nampahery azy tsy kivy izy ka mitondra mavaka hatrany ny momba ny vadiny ary nampahery azy hanohy ny fitsaboana ary nampahery sy nanana fanantenana fa ndray andro any dia mety hiova ny fanapahan-kevitry ny vadiny. Hitantsika amin'izany fa rikana ny olombelona noho tsy fahalalana ary isika olombelona ihany koa dia aingana ny mametsiny ny hafa indrindra fa sokajin'ny olona mitondra nytony aretina tahaka an'izay voaresaka teo dia ny VIH sida. Ny osiatoko fahefatra ny andiny fahenina moa dia milaza izany fa tsy tokony tsika izany araka izany hitsara ny hafa satria tsy haitsika ny ady sy ny tolona izay hoentiny ny olona mitondra n'ity tsimoka aretina ity ka mety mahatonga faharinganana ny hafa izany. Mila maneho fangoram-potsika mba tsy tsaratsara ny hafa, maneho ny zavatra mijery sy mitady mikatsaka ny zavatra mety ilain'ireny olona marary ireny tahaka ny nataondreo fariseho dia mampalahelo tamin'ny fotoan'andron'i Jesosy dia tsy mijery afa-tsy ny hitsarana ny hafa mijery hoe ry olona ry dia mpanota tsy tokony anao izany toetsaina izany isika. Ny tsara fantatritsika mahakasika ny tsimikaretina VIH ity dia mifindra izy io avy amin'ny alalan'ny tsirango avy amin'ny olona anankiray mitondra izany makany hafa ary ny ampahany betsaka ny fomba fifindrany dia avy amin'ny firaisana ranofo. Misy ihany koa nefa ny tsara fantatritsika fa misy ireo olona izay nahazo izany tsimikaretina izany avy amin'ny famondrana rà ao aminy avy amin'ny ihany koa azo ny tany am-boaka izany. Ny tsara fantatra tsy indrina eto ihany koa fa ny firaisana ranofo tokana tsy voaro dia mety azahoana sy mamindra ity tsimikaretina ity alohan'ny fanambadiana izany ka mety hitondra izany tsimikaretina izany ao an-tokantrano. Ny zavatra tokony atao izany dia manao fitiliana, tsy homenatra ny manao fitiliana ny sambatan'olona. Ny tsara fantatritsika ihany koa fa tamin'ny faraparan-taona 2024 dia teo amin'ny 17.5 tapitrisa ny olona voany tondra ny tsimikaretina ity maneran-tany. Ny ampahany betsaka dia aty Afrika izay miisa eo amin'ny 5.7 isan-jato. Jaotra toko fahavalana dia mampitondra antsika zao afatra zao Andriamanitra. Ianareo mitsara araka ny nofo. Izao tsy mitsara olona na dia ray akory azy. Amporisiana sy ampaherezantsika tsy tsara olona fa aneo kosa fangoram-po sy fikarakarana ireny olona izay mitondra ireny tsimoka aretina ireny. Ary tsara fantatritsika fa ny fiangonana adventista dia mampirisika ny olona izay hanao izany fitiliana izany satria tsy fahotana manao izany ary inana indray ireo fanafody ampiasa izany hatramin'ny farany na ohatra ka hoe tratran'ny raboka na mety aretina hafa vokatry ity tsimokaretina ity ny olona anankiray dia aoka izany ho fitaina hatramin'ny farany izany satria mety tsy asa tsony ny fanafody ao amin'ny kely eo ka dia mampirisika antsika rehetra ary mba ampahery indreo matsiray avy ireny tahaka izay nataon'i Jesosy tamin'ny hafa ihany koa. Amen.